faly aho tena faly ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra isika fa tafita tamin'ny 5 taona iny aloha na avy eo arasakatsakana avelo zay anao ankalalahana ny fanambarana sy fitenenana amin'reto vahoaka reto fa mila vonjy izy reto mila famonjena izy reto ary mila fitahina amin'Andriamanitra ka de zao androany no afaka miteny tonga amin'izay fotoana nantany daholo ny akamoronareo milaza hoe angadada aiza izy ahoana mbola tsy narotaka vita tamin'ny 1 sasany teo ny fanaovana ny kandidatora raha mbola misy milazana hoe mbola aomatsy misy mamamorona zavatra tsy maro zany tia taratasy na ny defasana azy tany amin'ny HCC aderogany te de zao zany milaza izy hoe ny récépissé ny dépôt ny candidature any président Marc Ravalomanana de ty zay ara-dalàna daholo tsisy hoe misy bulletin avavy bulletin telo numéro 21 azonao complety de zao no mahatonga amin'ny teny aminareo eto androany dia fanakatonana clôture ilay fankalazana ny tiako Madagasikara ny 15e anniversaire mitsatona treo zany ny fankalazana zay fa tonga ny fotoana ilazantsika fa hoe hiatrika ny tena fifidianantsika amin'ny 7 novembre ho avy zao mbola misy miaotraotra ihany hoe premier tour vita atsika io vitanareo io vonjao dada zay ny teny maheko teo zay ihany ianao dady tia eto aloha zao ny fotoany ilazako aminareo fa tsy maintsy voaveritsika io dada natao anangana fa tsy natao anravana androdana dada natao hiaro ny vahoaka fa tsy ampaholy azy na ampidaly azy zay ny madada ny dada ary dada natao amorona asa ho an'ny olona fa tsy andrava ndray ny orinasa ohatran'izao fa mandeha de ravana ary dada natao amin'ny sakafon'ny olona rehetra faza matahotra fa hainy dady zany hoe industrialisation zany hainy zany sahi miaraka aminay fanangana firenena vanona isika sahi miaraka aminay fanamboatra indray lalana isika sahi miaraka aminay fa tena nisy fandriam-palema eto amin'ny tany sy fanjakanty isika ary indrindrindrindra anaja ny asin'ny maolona ny olona ary indrindra anaja mamalagasy ny malagasy ho avy dada aza matahatra ho avy dada zao ny fotoana ilazako aminareo fa hiaro ny vahoaka malagasy aho le mandeha ny lavo indro ny miarona ary le mandeha ny matavaly tsy aza vitsotso be tsy maintsy fantaritsika tsara ny lalan'ny fahombiazana tanteraka eto amin'ity tany fanjakanty ay dady zany ny fanaraka na négociation zany kapoakany zany ay dady zany mamorona asa zany ty dady zao tonga ny fotoana fa misaotra betsaka anareo aloha fa le vavaka nataonareo rehetrarehetrareo tonga tany amin'ny tany daholo na tonga nanidina tonga teto anareo zany de toy zany ty nataotsika amin'ny fampanofonaingana ty Madagasikara malalatsika ty tsy nitaraitana mepaka raha anarina ny firenena ty fa sahia andaotsika hiaradia anarina ty la zao nitapaka silamana rehetrany fa hoe tena vonina mihitsy président Marc Ravalomanana zay efa mitondra teto nandritra ny 20 taona na 7 taona na fa de ankinitsika amin'Andriamanitra fa ny fahavononanay tompo de ao anatinay ao amin'izay reto malagasy reto ary de tieny azahoantsika zany fanantenana zany